Misaotra an'Andriamanitra itsika androany natanteran'izao fotoan-dehibe izao. Jehovah-Andriamanitra raha eo misaotra noho ny fitahinao sy ny fanambinana nomenao anay tokoa satria dia tapitra androany ny fankalazana ny faharoapolo taona. Misaotra koa ny tahinao ny programa nasanay tamin'ny tapany voalohany rehetra iny, nitsofan'ny fiangonana rano ty mpanompo kelinao, kely indrindra mpanomponao rehetra. Nefa novidinao Tompo hamonjy ny vahoaka malagasy rehetra araka ny iraka izay nitsonao anay. Mitenena ary amin'ny alalan'ny vaky teny Tompo fa mihaino indray izahay ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ny tenako ary misaotra antsika vahoakan'Andriamanitra tsiraray avy koa tonga avy lavitra tonga eto androany nanomboka ity fotoan-dehibe ity ka mbola tratra zao atoandro zao amarana ny fotoana. Arapaina manokana ny vahiny rehetra ireo antoko politika maro isan-karazany izay tonga eto. Arapaina koa ireo vahiny nasaina fianakaviana namana sy tapaka, ireo pasteur mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy izay namaly ny antso. Isaorana koa itsika izay nandray fitenenana ny solotenany be sy ny maro androany. Fa zava-dehibe ny nandre ny afatra izay nomentsika teo. Ny mba hitondrako afatra kely amintsika izany dia ny tenin'Andriamanitra izay nivakina tao amin'ny Amosy tao toko 5 izay nilaza toy izao amin'ny 19:20 ka hatramin'ny 20. Lozan'izay maniry ny andron'i Jehova, atao nareo inona moa ny andron'i Jehova dia aizina fa tsy fahazavana. Dia ilay 20 dia manao hoe moa tsy aizina va ny andron'i Jehova fa tsy fahazavana, tsy aizy pito tsy misy mangirana akory ny va izy. Dia amin'ny 7 miverina kely manao hoe tahaka ny olona mandositra ny liona ka sendra ny bera, ary efa tafiditra ao trano ka mite tanana amin'ny rindrina dia kekery ny mena rano. Raha raisina tokoa zany dia hitantaratra eto amin'ny firenena malagasy tokoa zany hoe andron'i Jehova zany, aizina fa tsy fahazavana, ary izany aizina izany tokoa no mandrakotra ny firenentsika malagasy ankehitriny. I Amosa moa dia mpaminany tamin'ny andron'ny zanak'Israely hitondran'ny mpanjaka Jeroboama, ary tamin'ny andron'ny fanjakana Joda izay nanjakan'ny mpanjakany Ozia ka tamin'izany vanim-potoana izany tokoa nisy ny aizina tao amin'ny firenen'i Israely. Inona moa zany aizina izany? Raha ny Amosa toko 4 no jerevana dia izao no zavatra lazainy amin'ny 1. Ny anjon'ny Israely no tsy fetezan'ny bebaka. Amosa toko 4 ny 1. Mihaino izy eo teny izao: ianareo vato-tromby vavy ny Basama izay eny aterim-bohitry Samaria, dia ianareo izay mampahory ny mahantra sy manorotoro ny malahelo ary manao ny vadinareo hoe mitondrà osotro-itsika. Izany hoe tamin'ity andron'ny Amosa mpaminany ity zany dia nahantra ny vahoaka satria nampahoriana, ary zany ny aizina teo amin'ilay firenena Israely sy ny Joda. Nahantra maizina ny vahoaka ny firenena satria nampahantraina. Dia Jehova mihitsy no nahatonga izany satria nahoana ozy izy. Amosa toko 4:17. Amosa toko 4:17. Ary zaho koa efa nampiantona ny orana tsy ho aminareo, raha mbola 3 volana sisa tsy ho fararano. Ka tamin'ny tanàna iray nampilatsahako orana, ary tamin'ny tanàna iray kosa tsy mba nampilatsahako azy. Ny saha iray nilatsahany orana, ny saha iray kosa tsy mba nilatsahany kamaina. Dia nivembena ny tanàna 2 nitady rano tany amin'ny tanàna iray kanto tsy afaka etaeta izy. Nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo, hoy Jehova.
efa nasiako tamin'ny vary mainy rivotra sy maty ny fotsy ianareo ny abetsahany tanybolonareo sy ny tanybolobokareo sy ny aviavinareo sy ny azo olivanareo dia nohaniny valala nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehova. Efa naterako arety mandringana tahaka ny any Egypta ianareo novonoko sabatra ny zatovinareo sady nobaboina koa ny soavalinareo ary napakariko eo ambavoronareo ny amaimbony tompinareo nefa tsy niverina tamiko ianareo hoy Jehova. Izany zany ny aizina teo amin'ny zanak'Israely, maizina ny fahantrana, maina ny vary, ritra ny rano ary dia maina ny tany fa tsy siorana ny latsaka. Ka na dia teo aza izany fahantrana sy nazo amin'ny zanak'Israely zany, izay nazo amin'ny zanak'Israely sy Joda izany, dia hoe nefa tsy mbola niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehova tompony maro. Dia izany tokoa ny zavatra mitranga amin'ny firenentsika malagasy, raikitry ny aizy ny fahantrana, ny kolikoly, ny alatra, ny dahalo, ny fakana-keriny, ny fitiavatena sy sisa dia izao mahantra zao ny firenena malagasy ankehitriny. Ka raha raisitsika ary ilay avatra tary amin'ny Petera araka ny vaky tenin'ny perikopany menantsika teo, Petera faharoa toko faharoa, Petera faharoa toko faharoa, ity firenena zay rakotry ny aizy ny fahantrana, aizy ny kolikoly, ny alatra, ny asan-jiolahy izay mahazo antsika amin'izao fotoana izao, ny vitim-piainana. Dia izao ny voasoratra amin'ny Petera faharoa toko faharoa manomboka ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanoto fa nyroany ho any amin'ny eloka nataony ho ao an-davaka maizina mba ho tehirizina ho any amin'ny fitsarana. Ary raha tsy namela izao rehetra izao taloha izy fa namonjy an'i Noa mpitoro ny fahamarinana sy ireo 7 fony natonga ny safidrano tamin'ny ratsy fanahy teto amin'izao tontolo zao, ary nataony nanjary lavenina ny tanàna Sodoma sy Gomora ka ny lohany oravana ary nataony fananarana ho amin'izay ratsy fanahy atoriana. Fa Lota marina izay ory dia ory noho ny fijejojon'ny olona ratsy fanahy no vonjeny ho afaka. Fa izany lehilahy marina izany raha nitoetra teo aminy dia naory loatra ny fanahiny marina isanandro noho ny nahitany sy ny nandrenesany ny fandikan'ireo ny lalàna. Dia fantatry ny tompo izay amonjeny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy hitehirizan'ny olona tsy marina ho amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Raha raisiny izany vaky teny zany dia izao aizy ny fahantrana ny firenena, maizina tanteraka ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Satria nahoana ireo pastera mpanompon'Andriamanitra tao dia nilaza hoe tsy mbola misy ny olo marina nitondra ny firenena, ka dia aizy ny fahantrana ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Fa misy ohatra 3 ny raisiny ato. Ny anjely tany an-danitra zay tsy navelan'Andriamanitra hipetraka tany intsony, fa fony izy mbola tsy nanota dia tany ny toerana nisy azy. Fa rehefa niala tamin'izay fahamarinana zay ireo anjely ireo dia niroana niala tany an-danitra ka nazera tetỳ tany ho any amin'ny aizina sy ny elo ary ny afo sy solofara. Fa tetỳ tany koa tamin'ny andro Noa dia niaina tamin'ny faharatsiana koa ny voaka an'Andriamanitra, ny olon'Andriamanitra rehetra, tsy nisy olo-marina na iray aza. Dia nifidy an'i Noa Andriamanitra sy ny ankohonany mba ho vonjena tamin'ny safidrano, satria tao anatin'ny vahoaka maro anisa dia mbola nisy olon'Andriamanitra ihany tao zany a. Ka na dia naringa ny safidrano ary zany vahoaka eran'izao tontolo zao dia nisy olon'Andriamanitra no vonjena tao a. Dia Noa sy ny fianakaviany niala tamin'ny safidrano. Fa nisy ihany koa tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora nisy lehilahy anankiray izay marina koa, dia Lota ny anaran'izany lehilahy izany, lehilahy marina izany. Ka raha naringa ny afo tao anatin'izany tanàna izany a, dia i Lota kosa miaraka amin'ireo zanany dia novonjen'Andriamanitra tao anatin'izany tanàna izany. Ka tiako mba ho jerevantsika kely moa ny resaka ny fanaovan'ny Abrahama tamin'Andriamanitra tamin'izany.
andro izany. Genesis 7:20 miresaka ny io nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora io izany. Dia mba jereontsika kely nge ty hafatra ty hoe mba nisy lehilahy marina tokoa ve tamin'izany, ary mipetraka koa ny fanontaniana eto amin'ny firenentsika malagasy, mbola misy lehilahin'Andriamanitra marina ve eto amin'ny firenena ty mba hamonjena azy sa tsia? Genesis 7:20 fakitsika manomboka ny 9:20. Dia nitsangana ireny lehilahy ireny ka niala teo dia nitsinjo ny Sodoma, ary Abrahama niaraka taminy anatitra azy. Ary hoy Jehova nanao hoe hafeniko amin'ny Abrahama va zay ataoko. Fa Abrahama tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa efa nifidy azy aho mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehova, hanao zay marina sy mahitsy mba hitondrany Jehova ny Abrahama efa nolazainy taminy. Ary hoy Jehova, nitaraina tamin'ny Sodoma sy Gomora, ny fitarainan'ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Hidina aho ka izana efa hatateraka izany tokoa izy araka ny fitarainan'ny tany zay efa tonga ty amiko, na tsy ratsy zany dia ho fantatro. Tonga any amin'ny Jehova ny fitarainan'ny tany dia ho avy aho hoy Jehova mba lalako izany zavatra izany. Tonga any amin'ny Jehova koa ny fitarainan'ny voaka malagasy fa mahantra miaina anatin'ny fahamazinana, ka dia tonga Jehova hijery izany tany izany. Dia nanao 7:20. Dia nanatiny Abrahama ka nanao hoe haringa anao miaraka amin'ny meloka vany marina. Angamba mba misy olo marina 50 ao an-tanàna. Haringa anao koa va ka tsy amindrano fony tanàna noho ny 50 marina zay ao. Sanatrianao raha anao toy izany ka hamon'ny marina miaraka amin'ny meloka, ka ny marina atao tahaka ny meloka. Sanatrianao zany, tsy tsara ny marina va ny mpitsara ny tany rehetra. Ary hoy Jehova, raha mahita 50 marina ao an-tanàna ny Sodoma aho, dia amindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny. Dia namaly Abrahama ka nanao hoe ino efa sahany teny taminao aho, tamin'ny tompo aho nefa vovoka sy lavenina. Angamba ho latsaka 5 ny 50 marina. Moa aringanao va ny tanàna rehetra noho ny 5. Ary hoy izy, tsy andringanao raha mita 5:70 ao. Dia mbola niteny taminy indray izy ka nanao hoe angamba ho 70 no hita ao. Ary hoy izy, tsy hanao izany aho noho ny 70. Ary hoy izy, aoka ane mba tsy ho tezitra ny tompo fa mbola hiteny ihany aho, angamba 30 no hita ao e. Ary hoy izy, tsy mba hanao izany aho raha mahita 30 ao. Ary hoy izy, indre efa sahany teny tamin'ny tompo aho, angamba ho 20 no hita ao. Ary hoy izy, tsy mba ndringana azy noho ny 20. Ary hoy izy, aoka ane mba tsy ho tezitra ianao tompo fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho, angamba 10 no hita ao. Ary hoy izy, tsy mba handringana noho ny 10. Dia lasa nandeha Jehova rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Abrahama, ary Abrahama niverina ao amin'ny fonenany. Tady olona marina tao Sodoma sy Gomora Andriamanitra, ny fony Abrahama. Ny marina ve dia vononao miaraka amin'ny meloka, fa raha mba misy 50 vao dia mbola ho aringanao ihany io tanàna io. Raha misy 50 marina ao tsy andringana azy ao, ary raha batao hoe latsaka 5 ny 50 570. Raha misy 570 marina ao tsy andringana. Eny andao ry 30 ary, raha misy 30 marina ao tsy andringana. Efa mba niteny afa mba aza tezitra ianao e. Alors nga iena ihany 20 ve dia mbola ho aringanao. Raha mahita 20 marina ao dia tsy andringana azy. Ohatra ny mbola tsisy 20 marina ao amin'ny tanàna ao farany raga. Raha 10 ve ny marina ao dia tsy andringana azy ianao. Raha mahita 10 ao dia tsy andringana azy. Hoy Jehova. Dia lasa izy. Fihinany zavatra nitranga. Ringana Sodoma sy Gomora sa tsy ringana? Ringana. Tsy nisy olona 10 marina tao. Efatra. Izy efa mianaka nivoaka tao ny vadiny ary mbola latsa vongatsira. Fa ankehitriny Jehova mba mifona ho an'ity firenena ty koa. Dia tsy mba misy olona 10 marina ve eto amin'ity firenena malagasy ty, dia mba tsy ho ringanao izy ty. Dia tsy mba misy mpanompon'Andriamanitra 10 ve eto amin'ity firenena malagasy ty mba manao ny marina, ka mba tsy ho aringany ty firenena malagasy ty. Tonga ny antson'Andriamanitra fa misy eto Madagasikara
ka tsy ho ringana intsony ny malagasy fa misy olona marina eto folo hamonjen'Andriamanitra ty firenenantsika ty amin'ny aiziny fahantrana amin'izao fotoana izao ka noho izany nivoaka ny malagasy mino ary mino koa fa mitovy hevitra amiko itsika fa mba misy olona marina ihany eto Madagasikara fa saingy ny olo marina no mbola tsy tonga teo amin'ny toerana izay nieritreretin'Andriamanitra hamonjena ty firenena ity ka ankehitriny hitady olo marina Andriamanitra ary ametraka izany olo marina izany hamonjy ty firenena malagasy ity ka tsy hipetraka ao amin'ny aizina intsony dia izao ny afatra farany amaranako ny teniko satria misy olo marina veto Madagasikara folo ka mba tsy ho aringan'Andriamanitra ty firenena ty ao anatin'izao famaizinana izao dia izao ny afatra ampitain'Andriamanitra amintsika androany satria dia efa nomenareo ny tsodrano ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Mayolla sy ny ankonany amin'izany tsodrano izany dia izao ny teny baiko nomeny Jehova araka ny bitsiky ny fanahy zay noresahany tamiko io maraina io. Isaia 1:20. Isaia 1:20 no vakitsika ny andininy voalohany sy ny manaraka. Manasantsika ary mba hitsangana amaky ty tenin'Andriamanitra ity. Mitsangana rivoaka malagasy miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizi-pito manarona ny firenena fa aminao kosa ny posahany Jehova ary aminao niseho ny voninahiny ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Amen. Atipazy manodidina masinao ka jereo ireo rehetra reo dia mivory makaty aminao. Ny zanakao lahy dia avy lavitra, zanakao vavy dia sakeleny. Ary hita izany ianao ka ho miramirana dia hiepinepina sady ho alebiazina ny fonao. Hoentina ho anao ny hareny ranomasina, afindra ho anao ny fananany firenena. Ny harenantsika an-dranomasina zay angalary ny vahiny reo tsisy angalatra tsony reo fa hoentina ho antsika amin'izay. Ary ny harentsika zay angalary ny firenena maro any ivelany io, ireo ndre nitondra ny harenany eto amintsika. Dia toizantsika mivaky teny manomboka ny 10 ao amin'ny 10. Ary ny hafa firenena no anangana ny mandanao ary ny mpanjaka ny anompo anao fa tamin'ny fahatezerako namelezako anao amin'ny fitiavako kosa no amindrako fo aminao ry firenena malagasy. Urakoraka be ary ny hafa firenena no anangana ny mandanao ary ny mpanjaka ny anompo anao. Amen. Hidanadana mandrakariva ny vavadonao tsy rindrina izy na andro na alina hampidiran'ny hareny firenena sy hampanjakany zay efa babo ho aminao. Amen. Eno tsara ny manaraka fa ho levina zay firenena sy fanjakana tsy hanompo anao. Eny ireny firenena ireny fongorana tokoa. 14 ny zanak zay mampahory anao dia andeha iondrika eo anatrehanao. Ekoaka amin'ny faladianao izay rehetra manamavo anao. Ary izy anao hoe tanànan'i Jehova sy ny ray masiny Israely. Amen. Usulna fuizana anao tsy nankalana anao ary tsy nandehanana olona namaky anao dia sandratra rere mandrakizay anao. Eno fivaliana hatramin'ny taranaka faramandimby ary inona mijentilisa ianao sady inona mpanjaka ka dia ho fantatra aho fa izaho no Jehova mpamonjy anao. Haleluya, haleluya. Ary maherin'i Jakoba no mpanavitra anao. Amen. Hahatonga volamena aho solom-baraina ary hahatonga volafotsy solom-by ary varahina sol-kazo. Ny fiadanana no ataoko fanapahana anao ary ny famarinana no mpampiasa anao. Amen. Ny fampahoriana tsireo amin'ny tanànanao intsony. Ny fampahoriana tsireo amin'ny firenena malagasy intsony.
ny fandravana sy ny fandringanana na ny fandravana na ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao ny mandanao ataonao hoe famonjena ary ny vavahadinao atao hoe fiderana tsy masoandro intsony no fanazavananao ry malagasy ao noho ny andro ary tsy fangarangarana ny volana no fanazavananao fa Jehova no fahazavananao mandrakizay ry firenena malagasy tsy lentika intsony masoandronao ary ny volana tsy isoka fa Jehova no fahazavananao mandrakizay andiny 120 ary ny malagasy rehetra ho marina avokoa hanana ny tany no mandrakizay izy eno volomaintsy eo misako ary ny asa ny tanako fampiseo amboninahitra farany ny kely ho tonga rivo ary ny malemy ho tonga firenena mahery izy ny anao izany ozy izy izaho Jehova no hanafaingana izany amin'ny fotoanany ataovy ambony ny fanondrotsika rehetra ataovy ambony tsara halleluja 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 me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka ivavaka atsika amarana izany tenin'Andriamanitra izany Jehovah'Andriamanitra raha eo misy saotranao zay amin'izany teny faneva lehibe nomenao anay izany satria raha raikitra ny aizina tokoa ty firenenay malagasy ity raikitra ny aizina ny fiainanay tsiraray avy isam-batan'olona raikitra ny aizina ny tokantranonay ny fivelomanay ny orinasanay ny fitadiavanay dia ankehitriny ianao tompo ny teny fa noho ny heliko ay sy ny fahotanay ny natonga izany fa ankehitriny izay tompo dia andray fanapa-kevitra tsy ianao tahaka ny zanak'Israely izay tsy nibebaka na dia efa tratry ny loza sy ny aizina aza ny firenena fizay kosa dia iverina aminao Jehova ô ibebaka aminao amin'ny fonay sy ny saina iray manontolo izay ivavaka ho an'ny firenena malagasy koa izay koa dia misaotra amin'ny teny nomenao manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao misaotra Jehova raha eo fa hoenao hoe zaho Jehova no hanafaingana izany amin'ny fotoanany anao any ndera sy niaja amin'ny voninahitra mandrakizay ny anaran'ilay Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay no angatanay izany vavaka izany halleluja amen halleluja 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 urak-be samy ho ten'Andriamanitra isaorantsika ny tompo amen